Mirava ihany koa an'izay manaraka any amin'ny tambajotra ankehitriny na amin'ny fotoana izay ahafahanao mijery dia fiadanana ihany koa anao. Dia androany tsika hizara ny tenin'Andriamanitra, hizara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra, averiko hatrany tsy ho anao rery fa ho ahy ihany koa. Dia hiara-hianatra isika ao anatin'izany. Ndray alarobia izay misy fotoana nitory teto dia hoy izaho hoe niresaka momba ny atao hoe fahendrena zahako tamin'izay. Tsy haiko raha nisy natadidy mety nisy tsy teo ihany koa dia tsy hivoka kely ilay izy, azavaiko kely amin'izay azontsika tsara ny toy ihany resaka rehefa avy eo. Tsy ataoko lava be ohatran'ilay tamin'iny fa tonga dia afoesiko. Ny resaka fahendrena ao amin'Andriamanitra dia zavatra anankiray tsy araka ny fieritreretantsika azy loatra. Fa ny fahendren'Andriamanitra dia misy zavatra anankiray teneniny dia tanterahany ilay izy. Izay ny atao hoe fahendrena. Misy zavatra tenenina dia vita ny manatanteraka azy. Misy zavatra nampanantenainy dia tonga ilay izy avy eo. Izay ny atao hoe fahendrena, ary endro Andriamanitra io fa izay lazainy rehetrarehetra dia tanteraka. Ary milaza aminao izy fa hoy Jesosy hoe any amin'ny raiko izy misy fitoerana maro. Raha tsy izany izy dia andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Minoa ianao na fa endro i Jesosy io, marina ny teniny ary manatanteraka an'izany izy. Izay zavatra izao mbola any aoriana vao hitantsika, fa androany dia efa misarika anao sady hoe minoa fa efa misy toerana ho anao any an-danitra namboarin'i Jesosy. Amen. Endro i Jesosy io. Ilay teny fikasana rehetrarehetra nolazaina tamin'ny Abrahama, moa tsy tanteraka ve ilay izy? Amin'ny taranaka no hitahiana amin'ny firenena rehetra, tsy iza fa Jesosy, tonga ihany Jesosy. Ary no tahiana tokoa isika. Ary azavaiko ilay fitahiana aloha, ilay fitahiana tsy ilay ara-materialy fa zava-panahy. Andriamanitra rehefa miresaka dia zava-panahy foana. Aza mieritreritra zavatra materialy izany. Zava-panahy foana na fitahiana ary ny tenen'ny Tompo dia zava-panahy ilay izy izay. Izay natao hoe fahendrena ao amin'Andriamanitra. Afaka hitarafantsika ny amin'ny fiainantsika koa izany fahendrena ao amin'Andriamanitra izany. Be dia be ny zavatra haintsika sy fantatsika ao amin' Jesosy. Ilay fanontaniana iainantsika ve ilay izy? Sa fahalalana fotsiny ihany any anatintsika any, haiko ilay izao, ohatr'izao izany, tsy tsara aina intsontsika izany, metra tanàna amin'ny marary, haiko daholo. Fa sanao ve ilay hametra tanàna amin'ny marary tokoa rehefa tena tokoa ny tokoa? Eo ilay fahendrena. Miaina an'ilay teny ve ianao? Ary misy toriteny maro eto mahakasika ny fotsika. Raha mijanona eo amin'ny manao amainina fotsiny ianao fa mivoaka etsy ianao dia verina fiainanao andavanandro eny, tsy misy fahendrena izany isika. Ary dia maro be ny olona manana fahalalana, tena hoe manana zavatra be dia be, mandray naoty sy ny sisa, averiko hatrany tsy maninona ilay mandray naoty, izaho koa tena mandray naoty mihitsy. Fa rehefa avy eo nampiasaina ve ilay izy? Niainana ve ilay izy? Niainana ve ilay naoty ny soratany hoe tena mahakasika izany tenin'ny pastera ihany izany? Na fizarana fotsiny ary, fizarana ataon'ny rahavavy na ny anabavy na ny rahalahy na ny anadanao, izay nakasika ny fonao. Rehefa renao izy dia niainanao ve ilay izy avy eo? Sa hoe fatako fa tsy mba izay izany, tsy mba ho tanteraka aminay izany teny rehetrarehetra tenen'i Jesosy izany. Androany milaza aminao, mila fahendrena izany isika. Ary izy tsy teny hoe dana miezaka ny fotsiny, fa ahoana hozy izy eo amin'ny bokin'i Jakoba, toko voalohany 5 sa 9 nalaza izy hoe raha misy aminareo izy tsy manam-pahendrena dia honozy izy aoka izy angataka. Lasa nge vakintsika mihitsy eo alohan'ilay izy mantsy misy zavatra tena mahafinaritra. Eo amin'ny Jakoba voalohany toko 2 hozy izy hoe ry rahalahyko, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizan'ny toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Dia ny fahaefatra, araoka ny faharetana hisiasa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Dia ny 15 amin'izay, raha misy ianareo tsy manam-pahendrena
aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia manome azy izany. Andiny fahina mbola misy hoe nefa aoka angataka amin'ny finoana izy. Ka tsy hianahana akory fa izay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka topatopany. Eo amin'ilay andiny faharoa aloha ataovy ho fifaliana avokoa izy raha hiara amin'ny fakapanahy samihafa ianareo. Fakapanahy ity tsy ilay fakapanahy hoe ohatrany te hazo an'izao azy zany dia raisiko fifaliana ilay izy zany. Tsy ilay fakapanahy tenintsika malagasy izy ity fa fizahn-toetra ilay izy. Ary rehefa tratra amin'ny fizahn-toetra ianao ka tsy hainao no mandray an'io amin'ny fifaliana dia io no lazainy andiny fahadimy io. Mangatao izy raha misy aminareo tsy manam-pahendrena. Io zao le teny nomena le tsy vitantsika ny miaina azy hoe ry rahalahyko ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara amin'ny fakapanahy samihafa ianareo dia rehefa tonga ilay izy dia tsy vitantsika. Ny tena marina ankoatra ny hery izay ohatra hoe tsara fiainam-bavaka ianao na tsara fiainam-bavaka ary indraindray ohatra ny driradriraka ihany fa misy zavatra anankiray mila angatahana ihany koa kay le fahendrena mila angatahana ahafahantsika miaina an'ilay teny. Zay na tonga dia natsofoka eo amin'ny andininy fahadimy tonga dia mipetaka eo ilay izy ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena izany hoe tsy mahavita miaina an'ireo teny ireo aoka izy angataka ao izy. Ary rehefa mangataka amin'ny finoana fa tsy hianahana. Fa izay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra. Aza mitrehitra zany ianao hoe za ve dia hiova tsony. Za ve dia havita hoendry zany hoe havita anaraka an'ireo izay tenenin'ireo dia vitako ve miaina an'izany. Aza mianahana ozy izy angatao. Andreo te hilaza aminao teny efa maro be mihitsy ho fahalalana voaraintsika teto. Misy fotoana amin'ny teny azavana hoe mivavaka roa volana eto fotsiny ianao dia efa misy fahalalana be dia be azonao ary efa afaka ampitanao amin'olo hafa. Fa zao iainanao ve ilay izy avy eo? Manjary miova ve ianao? Isika nge mila miova e. Fa tsy hoe manana fahalalana fotsiny dia fatako daholo izao rehetrarehetra izao haiko fa rehefa tonga ny zavatra anankiray mety manavesatra adinitsika hoe misy fanamahery ao anaty. Afaka milaza isika hoe meo fahendrena azy Jesosy iainako an'izany fanamahery ao anaty izany azo atao izany vavaka izany. Manandrama. Ny zavatra izay toriana eto izao ohatra ho anay tena angatahana fahendrena izy mba tsy hoe mitory zavatra tsy iainanay izy. Ary matoa izay mitory zavatra tahaka izany ohatra efa nandramako ilay izy, efa nataoko ilay izy, efa niainako ilay izy dia hitako hoe tena io marina tena angatahana ankoatra ny firaisana amin'Andriamanitra. Inona moa fiainam-bavaka sy ny tariny rehetrarehetra dia tsy tapitra hatreo amin'ny fahalalana fotsiny ihany fa mila mangataka fahendrentsika iainantsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia rehefa avy nitory an'izay andray andro izay dia tsy tadidiko hoe oviana iny pasteur Tovo niresaka fatahorana an'Andriamanitra. Dia gaga be hoe nitory pasteur ilay fatahorana an'Andriamanitra. Satria raha ny tokony ho izy tokony ho iny izany no nataoko androany. Fa nataon'ilay izy dia tsy hitako indray izay atao androany izany fa lasa n'ilay izy. Fa misaotra ny Tompo aloha fa mino fa nahazo an'ilay izy daholo tsika rehetrarehetra. Azontsika ny fandehan'ilay fatahorana an'Andriamanitra. Tsy mila zavaiko intsony izany izy na dia ho tsy hivoka kely fotsiny ary ao anatin'izany fa ny atao hoe fatahorana an'Andriamanitra dia inona hozy izy? Respect ilay izy. Fa maninona ny hoe respect? Fa maninona ny respekte n'Andriamanitra? Satria maninona ny olona hafa tsy mirespekte an'Andriamanitra ny olona izay tsy mino? Satria maninona? Satria tsy mbola avangian'i Jesosy ny fony. Tsy nare an'ilay fitiavana nomena izy aloha. Rehefa nomena an'ilay fitiavana isika dia mandeha ho azy misy respect amin'izay ihany anaty. Amin'ny voalohany, amin'ilay vao converti iny. Fa rehefa manomboka mandeha ny fotoana, manomboka miampy fahalalana, aika ity tsy mila atao an'izao intsony. Aika tsy voatery izao intsony. Aika izao tsy voatery lasa amaivanina daholo amin'izay ny zavatra rehetrarehetra rehefa be loatra ilay fahalalana fa maninona? Fa tsisy fahendrena. Ilay fahalalana izany tsy maintsy miaraka amin'ny fahendrena rehefa avy eo. Tsara be ny te hahalala n'Andriamanitra. Tsara be ny mianatra ary izay mihitsy lazainy hoe maniriry noho ny mpanahy tsy misy fitaka. Itombonareo amin'izany famonjena izany, amin'izany fahasoavana izany. Izany hoe rehefa vao converti isika dia mila tena hoe mitady ny hafantatra. Dia mafantatra rehefa mandeha ny fotoana manomboka misy bagazy any anatinao any misy toy an'ilay izy avy eo. Mila fahendrena amin'izay tsika. Iaina an'ilay izy. Satria maro be nge ny olona hitantsika eny. Tena maro. Malala zavatra be dia be. Hainy daholo izao rehetrarehetra izao. Hainy daholo io baiboly io tadidiny daholo ao amin'izao misy an'izao, amin'izao misy an'izao.
Fahitanao amin'ny fiainana iny ihany fa ohatra misy zatra tsy hainana, dikany zatra tsy hainana iny tsy manam-pahendrena, tsy fanomezantsiny ilay tsy manam-pahendrena. Tsisy hoe ianao izany no tena zao, ianao izany no tena ratsy indrindra. Misy manana an'izy io efa napetraka Andriamanitra ao anatiny ilay izy, dia misy pourcentage ao anatiny, mety hoe 15% ohatra, dia ampitomboina. Misy tena mianga 1% mihitsy, dia ampitomboina amin'ny alalan'ny fangatahana. Raisinao izany ilay teny izay mahakasika ny fonao aloha, dia rehefa voaray ny fonao ilay izy, dia amin'izay anao milaza hoe fa iainako ve ity zavatra ity. Rehefa eto mantsy mahavita manao amen daholo, amen, miatokataka daholo. Na tena mahay manazava be mihitsy ilay pastera dia tena zano mihitsy Jesosy, amen. Fa ohatra ny tapitra aty ihany ilay izy, fa rehefa mivoaka avy eo dia mbola miantso olona ihany hoe ataovy aloha ilay izao fa tsy haiko. Mila fahendrena isika dia eo. Jakoba 1:5 raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka ao izy. Rehefa mangataka, aza mianahany. Aza mieritreritra hoe tsy za ve mba azo an'izany. Tsy azo marina ianao raha izay aloha ilay teny. Fa mila amin'ny finoana tanteraka no angatanao an'izany. Ary rehefa azonao amin'izay zany rehetra izany dia eo amin'izay ilay hoe respect. Mirespekte an'Andriamanitra, mirespekte an' Jesosy satria izy namonjy ana, izy efa nanolotra fitiavana ho ahy aloha, ary efa nomeny ana ny teny fikasana hoe andova amin'ny fiainana mandrakizay za. Anamboatra fitoerana ho ahy izy any an-danitra. Amen. Tsy ho tsaraina intsony aho. Ary toetra hiaraka aminy any an-danitra, ary ny fiainantsika miara-miafina sady any aminazy. Amen. Efa nataony sady moa zany dia aleloia no itenenantsika azy amin'ny finoana tanteraka. Rehefa nanao an'izany rehetra izany amin'izay Jesosy, respect an' Jesosy, respekte anazy tsika hoe Jesosy, lehibe lavitra ny zavatra nataonao. Isika olombelona tsy mahay mirespekte olona raha tsisy zavatra nataony aloha tamintsika. Mahay fotsiny hoe olona tsy fantatro ilay izy dia manahoana tompoko. Rehefa tena fantatro tsara izy, fantatro tsara ny nomeny anao, izay tsika olombelona vao tena haika iny tena zao tena mila mandalika mihitsy ka merabanty olona ity ka. Haika izy olona tena manam-boninahitra be ary tena be fitiavana be nomeny ana. Naturellement amintsika olombelona izany, mila tolorana zavatra aloha tsika, izay isika vao afaka manolotra zavatra tsara ho an'ilay nanome fitiavana antsika. Ny zanak'Israely dia tsy natsapa loatra n'ilay fitiavana nomeny Jehovah an'izy ireo, ilay nanafaka an'izy ireo tao amin'ny fanandevozana tao Egipta. Tsy tsapan'zareo loatra ilay izy, ohatrany hoe izay ny problème ilay zavatra hita maso. Raha iny ny orena amin'ny fonao dia reraka ianao. Hoe sokatra ny ranomasina mena dia navotana tao amin'ny fanandevozana izy ireo, tsy latsaka tao anatin'ny fon'izy ireo ilay izy, dia naninona? Tsy vitan'zareo mihitsy nanao respect amin'Andriamanitra, fa Mosesy ihany dia olona vitsivitsy ny tena navita an'ilay izy. Ary mbola manana tombontsika ao anatin'izay fa ny antsika nisy fanahy masina niaraka tamin'ilay nikasihan'ny tompo antsika. Voakasika ny fonao dia ianareo izy handray fanomezana dia fanahy masina, dia ny fanahy masina iny no miazona antsika. Mbola plus de respect ihany zavatra izany napitra antsika amin'Andriamanitra tena normal be, ary mendrika ianao raha ho deraina, mendrika ianao raha ho ajaina. Ainga amin'Andriamanitra aloha fanajana rehetra. Mila respektena io Andriamanitra io. Za milaza aminao fa tsy manavesatra. Tsy manavesatra anao hoe zany. Hitanareo ilay resaka hoe rehefa manao an'izao dia lasa vesatra izany, fa za tsy hanao an'izany. Ho an'olona tsy manana ny fanahy Kristy. Ho an'olona ilay mbola nivelany no ilazana an'izany hoe aza mihezakezaka miheriny tenanao ianao, fa ho reraka ianao ary tsy mavonjy anao akory izany. Ho an'olona izay mbola tsy nateraka indray no lazaina an'izany. Fa ny olona izay manana ny fanahy Kristy dia azo hery izy amin'ny ilatsahany fanahy, izy manana hery amin'izay isika, ary fanana nanganan'i Jesosy tamin'ny maty no ao anatintsika. Miampy ny fitiavana izay fanomeny Jesosy antsika, mbola manana hery mihoatra ny zavatra rehetra isika hanome respect an'io Jesosy io. Fa indraindray sao dia afangarontsika ilay izy hoe reraka be raha vao izany ianao an'izao, tsy mety izany. Mitovy an'ilay teto ihany izany hoe nefa aoka izy hangataka amin'ny finoana ka tsy hianahana akory, fa izay mianahana dia toy ny andranomasina entin'ny rivotra ka topatopa. Ohatrany hoe za ve dia avita an'izany, mbola tsy nanandrana akory manavesatra be izany. Mila amboariko izany, saiko hoe raisiko amin'ny fifaliana avokoa ny zavatra rehetra. Andramo nge mba fahendrena Jesosy fa tsy haiko miaina an'izy. Andramo tsy vao indray mandeha nanandrana an'io fa efa antaonany.
Ary tena hitako ilay izy fa tena misy fiovana ao anaty. Misy fiovana ao anaty ao. Izay mahatonga na mizaran'izany amintsika ankehitriny. Dia hoy ianao hoe tsy niainga verset tsika androany izay vao tena hanomboka ny toriteny isika. Fa nampidiriko ny teny frantsay hoe je vous mets dans le contexte. Dia amin'izay azontsika ny tohan'ny resaka. Ndao tsika indray teny eo amin'ny bokin'ny Ohabolana 10 andiny voalohany. Ohabolana 10 andiny voalohany no raisintsika. Nahita daholo ve? Dao hoe rahantsika mamaky. Ho an'ilay mpanaraka sikafon'ny baibolinao ihany koa. Ohabolana 10 andiny voalohany. Ohabolan'ny Solomona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka dala mampalahelo ny reniny. Dia dao pitsika iray ohabolana 15 andiny 20. Ohabolana 15:20. Rehefa hitanao dia iarahantsika mamaky ihany koa. Ohabolana 15:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny adala manao tsinitsinina andreniny. Dia hivadika tsika ao amin'ny Romanina 12. Romanina 12 andiny 12 sy 17. Romanina 12:16-17. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Miray sasaina, aza mihevitra izay avinavina, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo hoendry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao izay mahamendrika, aiza? Eo masin'ny olona rehetra. Amen. Ireo no teny iangantsika androany. Ity resaka ity izany dia toy an'ilay fahendrena ary toy an'ilay fatahorana n'Andriamanitra ihany koa. Manjary lasa mivoaka moa izany ity toriteny ity raha tokony ilay fatahorana no tena nieritreretiko atao. Tena manjary mivoaka ilay izy ary tena misaotra ny Tompo. Fa tena izy miay an'ity fiangonana ity. Tsy ny resaka akory izay sy pasteur dia natao ilay izy dia gaga be mipetraka teto hoe fa ahoana ary ny tonga any dia tato an-tsaiko. Fa izany hoe misaotra ny Tompo fa nazava kokoa ilay izy rehefa nazavainy tamintsika rehetra. Dia hitoy ary isika ao anatin'izany ny zavatra izay iainan'ny zanak'Israely rehefa tafavoaka tao an-tany Egipta izy ireo. Dia nisy lalàna nomenan'izy ireo. Tia atao izao, atao izao, atao izao, atao izao. Dia tsy vitan'zareo ilay izy. Ilay lalàna nefa tsy hoe zavatra ratsy, fa zavatra tsara. Hiazonana an'zareo mba tsy hisy petipetina, mba tsy hisy zavatra ratsy, na mba tsy hisy aretina ny taranak'izy ireo. Izany hoe izay ivoahan'i Jesosy. Ho an'i Jesosy ny tena nanaovana ny lalàna rehetrarehetra hoe mba olona salama tsara rehefa ho avy Jesosy, hiarovana an'zareo mba haritra ela. Satria mbola taona taty aoriana be mihitsy vao tonga ny génération an Jesosy dia mila tazoma ny fahasalaman'izy ireo sy ny fahadiovan'izy ireo amin'ny zavatra rehetra, dia nomena azy lalàna mba indrisy nanavesatra an'izy ireo ilay izy. Ary lazaiko aloha hoe nanavesatra antsika koa ilay izy raha antsika tamin'izany. Fa ohatran'ny hoe zareo foana ny hoe ilay zanak'Israely koa izany ohatran'ny tsy azoko mihitsy. Fa raha antsika tamin'izany tsy nanana ny fanahin'i Jesosy fa dia tamin'izao fotsiny mbola misy ary manana fanahin'i Jesosy satria mbola mianahana ihany indraindray. Fa bon, saotran'i Jesosy nameny fanahy isika dia omeny ihany koa ny fahendrena rehefa mangataka ianao. Dia nomena ny lalàna ho iaho mantsy antsika. Dia nomena an'izy ireo dia tsy vitan'zareo moa izany ny ainan'ilay izy, nisy apanina vita ny ainan'ilay izy ihany. Fa tsy ny rehetra. Ny lalàna dia tsy ratsy, fa miazona an'izy ireo ao amin'Andriamanitra. Toy an'ilay tantara amin'izay aty amin'ny vanim-potoana antsika amin'izay novonjen'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana isika sy ny fahotantsika, izany hoe ny fafany. Dia rehefa voafafan'i Jesosy ny fahotantsika, tsy ny olona rehetra fa mila raisinao aloha izany. Mila makasika ny fonao aloha izany raha misy amintsika mbola tsy naray an'izany fitiavan'i Jesosy izany dia raiso aloha, fa raha tsy izany lasa vesatra ho anao ity resaka androany ity. Fa raiso aloha raha mbola tsy naray ny fitiavan'i Jesosy ianao. Dia rehefa voaraintsika amin'ny fitiavan'i Jesosy dia inona ny zavatra misy? Nomena fanahy mahery isika.
io fanahy mahery io ahoana ozy izy Jesosy tsy maintsy mandeha ozy izy fa rehefa raha vao tsy mandeha dia tsy ho tonga mihitsy ozy izy ilay fanampananatra. Io fanampananatra io ilay fanahy masina. Io ozy izy nampatsiaro anareo ny teny izay nolazaiko taminareo, izay nampianariko anareo rehetrarehetra. Dia tsy no an'ny apôstôly ihany izy fa natsika ankehitriny ary dia mbola ampianarina io fanahy io. Zatra ny teneny Jesosy tamin'izany mbola makasika anao ankehitriny asan'ny fanahy masina izany rehetrarehetra izany. Dia nomena ny fanahy isika. Fa ao anatin'izay mbola misy teny nomena antsika ihany na dia misy fanahy ao anaty. Mbola misy teny ohatry ny endrika raha jerentsika ilay izy dia ohatry ny hoe misy lalàna indray omeny Paoly takan'ilay aiza izy teo Romanina 12 teo dia teny izy hoe miraisa saina aza mihevitra izay avinavina. Lalàna ve izany zavatra izany? Hoe tia indray misy lalàna anankiray izany mitady izany efa hoe tsy vitan'zareo ny aina an'ilay lalàna nomeny Jehovah. Dia efa hoe tsy izany tsontsika zao fa tarihan'ny fanahy dia maninona ary mbola misy teny ohatr'izao ihany tenen'ny Baiboly ary apôstôly Paoly mihitsy no teny azy. Mbola aravakitsika daholo io 12 io dia tena hitantsika fa tena zavatra action avy aty amintsika mihitsy ilay zavatra teneniny ao. Fa tsy resaka hoe rehefa feno fanahy ianao dia hitanao hoe valiny tsy mila soratako intsony fa hitanao hoe inona ny zavatra miseho. Fa ny soratana ary tsy apôstôly Paoly ihany fa na i Petera na any amin'ny bokin'ny Timoty ihany na Jakoba mbola misy teny anatranatra tahaka izao omena. Fa inona ny dikan'ireny teny ireny? Rehefa jerena mantsy ilay izy rehefa feno fanahy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra dia mivoaka ho azy ny vokatry ny fanahy. Izay ilay resahantsika. Fa za mahita hoe tsy isan'andro isika no feno fanahy. Dina ny ataontsika entre temps. Izy tsika rehefa aty am-piangonana zao na hanao fifadikantsika rehefa avy dia tena vitantsika mihitsy tena hoe mifandray amin'i Jesosy. Dia ao tsara feno fanahy. Fa rehefa avy eo rehefa hialy eto hivoaka ery sy ny ohatran'izany efa menahena kely ngamba izy ao ihany menahena kely ny heriny dia izy ny olona rehefa avy eo iny mora tezitra mora kizitina miady aman'olona. Dina zavatra ataontsika lasa ohatry ny hoe ilay fanahy maheriny nomena antsiny hoe ka ilay fanahy miandry anazy hitarika anazy izay vao hanao zavatra azavako aminao izay ny anton'ireo teny ireo. Isika ihany koa mila mianatra. Misy zavatra mila iovatsika. Ny fitarihan'ny fanahy tena manome fiadanana izy tena manome fifaliana izy tena manome hery izy hiainantsika n'ireo teny ireo. Farak'izay tsy ho feno fanahy 100 isan-jato 7 jours sur 7 24 heures sur 24 isika. Fa misy moment milatsaka kely. Misy moment tsy feno fanahy. Ary ilay fanahy io tsy tena manova izy. Tsy tena manova ny toetranao izy nefa tsika mila mandeha amin'ny fanavaozana ny saina ozy izy. Fa tsy hoe aokinareo ho feno fanahy dia mety io fa izay ny ao amin'ny Romanina io 12 io ihany dia 1:1. Faharoa aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny saina izany isika vatana amin'atsika izany resahana izany fa tsy ilay fanahy zany eo mampatsiaro antsika fotsiny izy ozy izy ampatsiahy anareo teny izay nolazaiko taminareo. Za milaza aminao fa rehefa ampatsiahy teny anao io fanahy io ireo voasoratra ireo ihany teneniny. Indray mantsy isika mieritreritra hoe ny efa nahenao hoe indraindray izy ampanao zavatra tsy eritreretiny saintsika dia foana ny andra hoe mamangy amin'izay zany ny fanahy hoe aza mamala ratsy ny ratsy amin'iza dia aza atao an'iny fa hafa menana fa eko atao anatin'ny foky izany le misy an'le hoe indraindray hoy ny afaka i Paoly izao hitako hoe nisy nanakana amin'ny fitorian'ny filazantsara dia tonga dia nozony le olona dia tonga dia tao jamba mosamoana. Dia ohatran'izay zavatra tadiavintsika hoe ataovy an'ilay zavatra hafa fa za milaza aminao ireo voasoratra ireo ihany izay nilazaiko taminareo izy Jesosy no ampatsiahiviny anareo ireo izay nitenenireo ireo ihany. Za milaza aminao mila ianarantsika ihany ireo indraindray tsika mantsy lazaina hoe dinianareo ny soratra masina fa hiverinareo fa ao aminy azahoanareo. Inao izy fiainana mandrakizay nefa nareo tsy manantona fa ianao na ray an' Jesosy efa ao aminao ilay fiainana mandrakizay. Mila diniana amin'izay ilay soratra masina tsy ho anao tsony izany fa ho an'ny olona izay mbola tsy naray amin'ny fitiavan'i Kristy. Io mantsy lasa raisitsika hoe la tsy dia mamaky Baiboly tsony izany fa tsy mila diniana hono io
fa tory lalana ho antsika mihitsy ilay zavatra voavaky ato, hanovantsika ny toetrantsika, hanovantsika ny momba ny tenantsika. Hoe ny antony hanovana an'ilay momba ny tenantsika aloha fa maninona? Satria ilay natirantsika tsy mahay mirespekte an'Andriamanitra. Iverina amin'ilay fatahorana an'Andriamanitra isika, iverina amin'ilay fahendrena isika. Tsy hainy nofo, tsy hainy ilay izy, izany hoe mila ampianarana. Ny zavatra nitaizanantsika mantsy dia rehefa mikapoka anao dia nikapohany ihany tany ampianarana, dia valio koa ilty. Ohatran'ny hoe manao an'izany satria tsy dia anao tsy afaka no any ampianarana dia hoe tenenao aloha maîtresse, dia manteneniko tamin'ny maîtresse fa ozy indray maîtresse hoe ianao be takalaza be. Dena izany atao, valio. Za tsy manao izany fa ohatran'ny mezanareo mantsy. Misy zavatra nitaizana an'ilay amantsika io fa ankehitriny rehefa naray ny fitiavan'i Kristy ianao dia misy fitaizana vaovao amin'izay. Ny teny izay teneniny reto apôstôly reto tsy lalàna. Tsy hoe rehefa tsy manao an'io ianao dia tonga aminao izao ozina rehetra, tsy misy ozina ho anao. Fa inona ny zavatra misy? Mavesatra ho azy ny any anatinao. Ao anatintsika nge te hilamina foana, tsy te hiady amin'izy daniza izany. Aza mamala ratsina amin'iza ozy izy. Indraindray rehefa misy fahotana tafataontsika dia tsy alaizy isika, azo omena lalana ilay izy hoe bon, dia aza mamala ny ratsin-dratsy ity mantsy. Indraindray izy ity heverintsika hoe raha nikapoka izy dia vadiana kapoka izany. Fa efa endrika hafa ilay izy aty aoriana, kapohany ihany na ndao aratsiko atao amin'ny ihany izy, izay ilay mamala ratsin-dratsy ihany koa. Andeha ho tantaraiko an'izany, izao mihitsy ngeny nataony anatao hoe. Izany ve aky? Efa ratsy ny nataony dia valianao zavatra ratsy. Fa tsy hoe vonony dia vonoko koa dia rehefa tsy namono aho izany dia tsy namala ny ratsin-dratsy fa naratsika tataondranina fotsiny izy. Efa ratsy izany zavatra izany. Aza omena lalana ohatran'izay ilay izy. Ny teny izay fananarana takizao izay hitanao rehetra ao anatin'io Baiboly io, dia amin'ny fanekena vaovao izany, anamboarantsika aloha, anitsanantsika zavatra ny anatintsika. Ianao izany mila tsara fiainam-bavaka ihany koa, miaraka ireo zavatra ireo, fa tsy hoe mandeha irery, sao dia misy mieritreritra hoe ajanona hono izany ny tena fiainam-bavaka. Tsy izay ilay izy, fa miara-miasa ireo, fa efa tamin'ny taona maro mihitsy nanaovako an'izany fiainam-bavaka izany, fa za mahita fa za tsy miova koa rehefa avy eo. Hitako ilay izy, misy fiadanana be za antoetra ratsy ko mbola ao ihany, fa rehefa hitako amin'izay ity Jakoba toko voalohany ity, dia io za hoe ary tia ny tsy ampy fahendrena, dia nangataka fahendrena amin'izay. Manomboka lasa misy changement any anatinao any, manomboka lasa misy fifaliana. Rehefa manaraka n'ireo teny izay nilazaina ireo ianao, rehefa vitanao no miaina an'ilay izy, rehefa avy nangataka n'ilay fahendrena ianao dia lasa vitanao no miaina an'ilay izy, dia maninona? Faly Andriamanitra, faly Jesosy. Hoe mirespekte an'ilay zavatra nomeko azy. Indraindray mantsika tonga dia hoe rehefa navoaray ny fitiavan'i Jesosy dia andeha hitory teny azy, izany hanao tafika masina. Tsy izay foana ilay izy, fa ny zavatra andrasany amintsika ihany koa dia isika ve mba misy fiovana après amin'ny fitiavana be nomeny antsika. Indraindray tonga dia naray dia aiza ny tafika masina, naray dia aiza ny formation mba hatongavako ohatr'izao dia andeha hitory teny hanao an'izao tsara be, fa ady anankiray ihany koa ny tenanao. Misy zavatra mila amboarinao, misy zavatra mila ahitsanao, mila miova amin'ny fanavaozana ny saina isika. Aiza ny alalantsika hoe aiza ny lalana, misy teny efa voatolotra ao, reo arahana, reo ihany ny ampatsivo ny fanahinao tadidio izay teniko izay, reo ihany ny ampatsivo fa aza miandry l'extraordinaire be ireny. Rehefa ho avy iny tsapanao iny, ny atongavan'ireny zavatra extraordinaire be ireny izany rehefa zatra manaraka an'ilay normal aloha ianao. Fa tsy hoe ianao tsy hanaraka an'ilay normal fa eo an'ilay hafa, fa tsy tiako iny mandefotra be iny, tsy tiako iny izay aza mamala ratsin-dratsy satria tena ratsy ngeny nataony, satria tsika nge mahazaka ihany amin'ny voaloha fa rehefa tsy miova mihitsy ilay olona dia votsitra ihany ilay izy avy eo, tena mila valiana amin'izay koa izany. Teny efa ela izay nanaovany an'izany izay zavatra izay, nanaovany an'izany toetra hafahafa izany ary ny tena olana amin'izy ity. Raha olona tsy ao amin'i Jesosy moa ilay izy maninona ihany, fa ilay samy ato ihany isika. Tsy ato amin'ity fiangonana ity, fa samy ao amin'i Jesosy ihany indraindray no mifamotika. Eo amin'izay ilay respect. Mirespekte an'Andriamanitra ianao dia mandeha ho azy vao respekte ny hafa. Misy fiovana ianao noho an'Andriamanitra dia misy fiovana ho azy ianao ho an'ny hafa.
tsy maintsy makao amin'i Jesosy foana aloha ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika fa aza maika be amin'olona ianao. Fa tsy maintsy ao amin'i Jesosy aloha. Za tena milaza anao misy zavatra mila hitsana ao anatintsika ao. Rehefa tonga any an-danitra isika, ity zany zavatra lazaiko rehefa ilay manao évangélisation reny aho hoe mila esorina aloha ny fahotana ao anatintsika. Fa raha tsy esorina ilay izy dia izao zavatra ataontsika izao ihany no entintsika any an-danitra dia miady ohatry ny eto an-tany ihany tsika. Dia izay nahatongavan'i Jesosy hanadio fahotana ao indraindray manao an'izany. Fa ilay izy avy eo hitako hoe natao am-piangonana ary izao zavatra izao ihany ve no entintsika any an-danitra, tsy hisy korotana koa ve any an-danitra any. Fa eto isika dia efa mila manitsana zavatra maro. Mila manitsana zavatra maro. Eto izy milaza hoe miraisa saina aza mihevitra izay avinavina fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Aza manao ny tenanareo hoendry. Ahoana ry izany aza manao ny tenanareo hoendry indray hozy izy. Resantsika rehefa avy eo aloha fa miraisa saina hozy izy. Ity firaisana saina ity aza mihevitra izay avinavina fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Araka lazaiko antsika hoe tsika mazaka ihany indray mandeha misy zavatra hafahafa ataon'ny rahalàna ny anabavy. Fa rehefa micumule ilay izy dia manomboka misy zavatra fotsitra. Ny atao hoe miray saina dia tsy hoe mandevitra fotsiny ianao. Hitanao rehefa tarihan'ny fanahy ianao dia mahavita mandevitra. Mahavita hoe tsy maninona ihany. Fa mandram-pahoviana ny tsy maninona ihany. Rehefa fen'ny fanahy ianao dia ohatran'ny te handefitra ohatran'ny tsy maninona izany ilay izy. Fa misy para anankiray nge ilay olona koa mila resahany. Hoe tsy mety ilay ohatran'izao. Tsy mety ilay zavatra ataona ohatran'izao fa ilay fanahy te handefitra te hipetrapetra tsy maninona tsy maninona. Dia hiaritra foana ve isika ao anatin'izy. Tsy hoe hiady fa hanamboatra zavatra. Izay mihitsy ny dikan'io hoe miraisa saina io. Ahoana ny fomba hiraisana saina tsy maintsy misy fifanantonana dia miresaka. Izao ilay zavatra tsy mety. Izao ilay zavatra hafahafa. Raha mantsika ohatran'ny matahotra miresaka izany fa raha tena vonona ny ao anatinao andamina tena anao miaraka aminao Jesosy. Fa fandaminana tsinona ny antony hatongavan'i Jesosy ihany koa toy ihany famonjena. Andamina antsika olombelona satria niady tamin'Andriamanitra isika nanody Adama sy Eva dia avy eo lasa isika samintsika amin'izay miady foana. Ka rehefa vita fihavanana tamin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'i Jesosy dia anao fihavanana amin'ny antirantsika amin'izay. Ary io tsy terena fotsiny fa tsy maintsy misy zavatra arahana miraisa saina hozy izy. Aza vela andehandeha ho azy fotsiny zavatra rehetra fa afaka mifanantona, mifananara hozy izy. Ao amin'ny bokin'ny Galatiana 5:1 raha misy latsaka ao anatin'ny fahotana hozy izy dia anaro izy amin'ny fahatsoram-po amin'ny fahalemem-panahy. Azo atao no miresaka. Amen. Azo atao no miresaka. Aza mihevitra izay avinavina. Ilay miavinavina mantsina indray ohatra ny hoe lasa alao ho any fifoary zareo menakavy mihitsy ny ohatr'izao. Za tsy hiteny izay. Ataontsika nanao zavatra ho antsika manokana mihitsy izay. Alao reny ho any. Ankonana io olona ao amin'i Jesosy ny resaka fa tsy olona ny ivelany. Manino izay zavatra izay? Manimba zavatra izany zavatra izany ary tsy sitraka Andriamanitra. Verenantsika ngely ohabolana 10 teo ohabolana 10:2 ny zanaka endry hozy izy mahafaly ny rainy fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny. Azavaiko aminao ity teny ity. Zanaka endry mahafaly ny rainy. Iza ilay rainy ho antsika ankehitriny? Jesosy. Ary ahoana hozy izy? Any amin'ny Efesiana 5:5 angambany izy milaza an'izay hoe anareo lehilahy tiava ny vadinareo. Vehivavy aloha, anareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy. Izany hoe isika fiangonana ilay vehivavy, isika ilay reny. Rehefa milaza izy eto hoe zanaka adala mampalahelo ny reniny, raha misy amintsika tsy manam-pahendrena mampalahelo ny fiangonana. Azonao ve ilay izy? Maratra ny fiangonana no izay zavatra tsy mety avelantsika ao fotsiny, tsy hovana, tsy hanitsana ninina, tsy maintsy mifanafitoana. Antsika nge samy manazatra ny ainantsika, samy manam-pasehany. Za milaza aminao rehefa tena voarainao ny fitiavan'ny Kristy mila sitrana amin'izay zany. Tokony efa sitrana ilay izy fa raha mbola tsy sitrana ilay izy tena miresaminy tena sitrano tanteraka Jesosy fa ny aretina ratra izay nahazo anaty aloha no mahatonga na manana toetra tahaka izao. Izany ihany koa dia hoe tonga miverina amin'ilay hoe miraisa saina. Fantatrao hoe noho le zatra hatran'izao taloha za nge niaina zavatra hatran'izao taloha izay mahatonga anahy tsy mahazaka tao an'izao. Fa samy niaina zavatra daholo nge.
tsy ianao rery sa tsy zany saminy ara-kehitriny sasa mbola misy zavatra iainany mbola misy ohatrany hoe fampijaliana mety ataony ray aman-dreny misy zavatra ieretany ao amin'ny vadiny fa maninona misy olona sasany mavita hoe fa za te iray saina amin'ireo ankonak'ireo tsy hoentiny izany toetra ratiko izany no animbako an'ny tenan'i Kristy ary za koa te irespekte any dada alay Andriamanitra ny zanaka endro izy mahafaly ny rainy tsy mba mahafaly anao hoe faly aminao Jesosy fa hoe ka izy koa nge malala ihany hoe indraindray koa izay mba reraka Jesosy fa afaka manovo hery ao aminy ianao ary misy fanahy mahery ao anatinao Andriamanitra hoe atao inona ary ilay fanahy mahery fa afaka mamehery eo ahoana moa izy fanahy mahery fanahy mampahery izy dia manolo-tsaina izy izany hoe misy fotoantsika reraka dia mampahery izy misy fotoantsika mila tolorana saina dia manolo-tsaina izy dia rehefa manolo-tsaina anao izany miteny anao fa fandeferana foana no fandeferana hoe ena zany ary ny ainanao taloha tsy manino izany aoka ianao vavolombelona foana aza ianao ny andratra n'ireo fiangonan'ireo ny zanaka endry mahafaly ny rainy raha endry ianao faly Andriamanitra raha maditra ianao Jesosy mamela heloka foana mamindra fo foana izy fa inona eo amin'ilay ankonana amin'izay misy voaratra ary tery ilay olona avy hoe inona izany ny atao fa raha izany ohatran'izao foana izy koa mbola tsy azo tenenina izy koa mbola miafina ao anatin'ny kazay ohatran'izao taloha ohatr'izao ny nanaovana anay taloha resao tsara Jesosy raha misy amintsika izany olona izany sitrano a Jesosy fa tsy mahasoan'ny ankonako aka izany lasa vesatra tsika rehetrarehetra tsy haiko raha makasika anao izany afatra izany fa raha ianao ilay tena vonina ny ova tena omen'Andriamanitra fahendrena ianao hiova hiakatra avo misimisy kokoa tsy mijana rehefa voakonverti isika dia tena misy fifaliana misy fiadanana mety be daholo ny zavatra rehetrarehetra iny ilay hoe vonoiny io mbo mifata amin'ilay zanakadalanody nody amin'izay izy dia nanaovana fety be iny ilay fifaliana misy fitahiana materialy mihitsy amin'ilay voakonverti indraindray azo ny anahy manokana lohatra bizotage ny azoko fa za voakonverti dia nisy nanendaka taditiko foana iny zavatra iny efa nanendaka voaendaka fa ny tena marina nisy entana noetiko izay dia nisy zavatra fikiriko izay tao inona ilay izy fiainako taloha souvenir zavatra be be very-tany ilay izy fa azoko amin'izay ilay izy tateo ireny ozy Jesosy hoe ario amin'izay reny zavatra taloha ireny fa aza vingitiny eny faka nydika ilay izy tateo ireny dia sotra Jesosy dia verenako ilay izy ilay zanakadala nanaovana fety fa fatatsika fa tsy isan'andro no fety fa rehefa mandeha ny fotoana dia ahoana moa izy niteny ve izy hoe amin'ny manaraka hivoaka indray fa rehefa miverina dia tsy enaina amin'ny fety ihany rehefa veoka aika tsy maninona ihany fa rehefa reny hoe fitiavana ny natolotra dia mipetraka tsara izy janona tao amin'izay izy ary eona amin'izay ny anoizana ny fiainany nanaraka izay izay tenen'ny dady izy raha ianao izay nampodian'i Jesosy izay misy tenin'i Jesosy be deaibe ao misy tenin'ny apôstôly be deaibe ao hitondranao ny tenanao ho tsara tsy excuse tsony ilay hoe za marary ohatran'izao izay manasitrana ny aretinao rehetra ozy izy sitrana ny aretina rehetra rehefa sitrana ny fahotana nandray fotsiny tsika ohatrany tsy conscient amin'ilay izy ohatrany hoe mbola ao tsy ao tsony ilay izy ohatra teny an'izay marina ke tamin'ny heriny hoe teny leo akaikinao hoe efa tsy ao tsony ilay aretina fa raha renao hoe mety mbola ao ilay izy tolomy amin'i Jesosy mihitsy isory amiko izany Jesosy za tsy te olona ohatran'ilay za taloha intsony za te hafaly anao za te hirespekte aminao miverina amin'izay ilay fatahorana n'Andriamanitra rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao tsy hoe hoariny any amin'ny elo fa hoe te hirespekte anao Jesosy mba te hafaly anao tompo makany aloha ilay izy dia mandeha ho azy eo amin'ny fiangonana mandeha ho azy eo amin'ny hafa aza mamala ratsy ny ratsy ozy izy ho an'iza ny anaovana an'izany raha vao negoanao foana ngeniny ao dia ka izy izao hoy Jesosy hoe tahaka ny tiavako anareo noaka inona moa hifankatiavanareo foana ilay fitiavan'Andriamanitra atsika fitiavan'i Jesosy atsika malgré negoanao mbola tiany ianao malgré ny toetra ratsinao mbola tiany ianao fa zao Jesosy koa nge tsy manajanona anao eo amin'iny toetranao iny fa misy zavatra ataonao moseho mba elan'ilay izy ozy ilay fiteniko taloha izay hoe
tamin'ny avena moa zany teny an'izany tsy haiko raha efa convertina tsy fotsiny nandalo tatao tsy haiko fotsiny lizy tamin'izay hoe tsy alova ve tonga dia rehefa mahita dia miova tsy ho izay anarin'ny fiainana iny avy eo. Foatra misy zavatra miseho azy eny ampianarin'ny tompo anao rehefa ianao tsy mamotsitra. Misy mantsy ny hoe tsy fantatrao mihitsy hoe mbola manana an'izay toetra izay ianao ohatra dia latsaka ao anaty situation anankiray hipotrahan'ilay izy. Information fotsiny iny hoe mbola ao ilay izy mbola ao ty zavatra ty pasteur tsura. Ay, miantsana pasteur ve Jesosy? Mety tsy maintsy izy ka. Mbola ao ilay zavatra ty tsura. Ay, marina. Mila miova. Fa misy zavatra efa fantatsika hoe izay ny toetrako. Fa za hijanona eo. Evitantsika fa indraindray izy lasa fiaty iny mihitsy ny anahy faiblesse-ko e. Iny mihitsy ny anahy mbola tena tsy vitako mihitsy zany iny fa hiadivako ao amin'ny tompo ao e. Fa tsisy ininona akory fa ohatran'ny tehiteny izy hoe accepté ho amin'izao ohatran'izany ahako. Ohatran'izay ilay izy, ohatran'ny hoe lasa tehiteny an'izany. Jesosy nge mi-accepté hoa fa sady manovanao tsikelikely ihany izy. Misy lalana anankiray efa nilazaiko anao, toerana anankiray anovany atsika ihany koa dia ireo teny voasoratra ireo. Ireo nge rehefa résumena dia resam-pitiavana daholo mba hifankatiavantsika. Ary didy raha ihany nomeny Jesosy mba hifankatiavanareo. Ny tsy ahafahantsika amin'ity olona ho ara mbola mitazona an'io ego io. Mila ahitsana ilay izy, mila ahitsana. Rehefa amteny izy aza mamala ratsiny amin'iza dia toyany miomana anao izay mamendrika eo amason'ny olona. Ianao nge rehefa mendrika eo amason'ny olona dia manangana olona izany. Manaitra olona izany, misy olona voaovana izany fitondran-tenandrano ohatran'izao aza miteny an'ilay titeny ity hoe ka ny ao anatin'ny foko ary indraindray nge tsy izany akory fa ny ety ivelany any ohatry ny izao lasa ohatry ny mety tsara velantsika amin'Andriamanitra ka tsika ge efa manota foana ao anatintsika efa hitany foana efa hitany foana misy zavatra tsy mety ao fa tsy hoe amin'ilay anao ilay hoe bon ty hanaraka ny titeny ity nefa ny atao anatiko tsy mety rehefa tena tsy vitanao ajanony aloha fa tsy maintsy hiverina iny situation iny rehefa avy tsy maintsy hiverina ilay izy. Finalité an'ilay izy tsy maintsy hanaiky ihany ianao farany tena nekaiky an'ilay izy farany satria izay vao tena azoko fa tena izao manjary lasa miverina aminao foana ilay situation anankiray satria manina Andriamanitra mandondona, Jesosy mandondona tia hanova zavatra izy ovao ilay izao tsiory ovao aza mijanona amin'io, aza maiky ny anaratsy, aza maiky ny ametiny olona zany amboary omeo vahaolana, tsy mana vahaolana Jesosy fa vonina ame vahaolana omeko vahaolana sy ny ahafahan'i Jesosy miasa amin'ny fiainanao, ianao mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana dia miasa izy. Rehefa ilay misy mpivady miady ireny dia mahainao dia ozy zareo hoe dia mandeha ngaiko izy dia nataoko azao dia nataoko azao. Dia izao rehefa mandainga ianao dia tsy asa mihitsy Jesosy eo anatin'ilay izy. Tsy hoe punition ilay izy fa rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy, rehefa avatsy amin'ilay lainga ianao dia dana izany mandehana amin'ny herin'ny tenanao izy Jesosy. Fa rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao na mety avo mafy anao ary ilay izy ny azo antoka Jesosy niaraka taminao ilay ianao nandeha tamin'ny fahamarinana iny. Ka io vao atao an'izao vao maika io manao an'izao ange. Miaraha amin'ny Jesosy. Za andeha amin'ny fahamarinana Jesosy mbe fahendrena aizako an'izany mandeha amin'ny fahamarinana izany. Dia omeny ianao. Omeny ianao. Ny antony hanaovantsika an'izany rehetrarehetra izany ireo teny ireo afaka vakiantsika io Romanina 12:20 io mbola be dia be ihany fa io fotsiny aloha ny raisiko io 9:40 sy 7:70 io. Ny antony hitohizantsika amin'ilay fatahorana n'Andriamanitra respect. Faharoa ilay resaka fahendrena. Averiko amintsika azavaina ilay resaka fahalalana sy fahendrena. Androamantsy izao mety hoe na ianao an'io tsika miray sasaina dia okey arany. Ameko ohatra mazava ihany koa isika ao anatin'ilay fahendrena hoe hitanareo Adama sy Eva. Rehefa nilazainy zareo hoe tsy azo hohaninareo ilay ampovoan'ny safany ankoatran'izay azo hohanina. Dia nazavaina tamin'izy ireo mihitsy ny antony mahatonga ilay izy tsy azo hohanina. Mahafaty io raha hohaninareo, ho faty tokoa ianareo raha mihinana an'io. Okey, ato izany izay raha mihinana an'io. Fatan'ilay izy, izay ilay fahalalana. Fa amin'izay ilay pratika. Hihinana satsinana. Izay nilazaiko antsika tsy ampy ilay fahalalana fa mila fahendrena. Tonga amin'izay ny ataka ny devoly. Tsy mahafaty izany io. Tsy voatery atao an'izany io fa afaka hohaninareo io. Eo ilay tena mila fahendrena. Eo amin'izay ilay izy, ahoana hozy izy ny raiko? Ahoana hozy izy Jehova?
eo amin'izay ilay izy hoaiza ahoana ny ataoko izay tenin'i Jesosy ihany arahana. Tsy nanam-pahendrena izy ireo, nanana mifanahan Jesosy izy tsy zanak'Israely ireo, nanana mifanahan'Andriamanitra Adama sy Eva, fa tsy nanana fahendrena izy, tsy hinana lizy fa nohaniny ihany ilay izy. Ilazaiko amintsika hoe ilaina ilay fahendrena mba tsy tapitra eo amin'ny hoe nateraka indray manana mifanahan'i Kristy dia vita, fa ianao koa mila hetsika ataonao any anatinao. Mifanaranao an'ireo teny voasoratra ireo manokatra lalana ahafahany fanahy azo aina ao anatinao. Rehefa manaraka an'ireo teny ireo ianao, rehefa hanohatra an'ireo teny ireo ianao dia fihevitry ny nofo foana no mihebetsaka ao anatinao. Fa fanokafana lalana ireo ahazahoany, ahafahany fanahy masina miditra tsara ao anatinao dia hitarika anao amin'ny fiadanana sy ny amin'ny voalohany hoa ilay izy. Eritreretintsika hoe manavesatra be nge izany aza mamala ratsy ny ratsy izany. Ilay sainao taloha iny ary tena voarainao loatra ilay hoe vesatra ho azy izany. Manda vesatra izany zavatra izany, voarainao loatra ilay izy fa ho an'olona ny ivelany iny. Fa androany raha mavesatra ary ilay izy dia afaka miresaka amin'ny tompo ianao hoe mavesatra manao an'ilay izy Jesosy. Dia miteny ianao mino fa misy fiovana ianao. Misy fiovana. Tena tsika ity ny adversera voaloha rehefa voakonverty. Aza maika be any andeha hanao asan'ny tompo aloha, za maika be andeha hanao asan'ny tompo fa nisy zavatra be dia be ka tato anaty tato milana hitsana. Teo avoagaga, hay ve? Hay me zao ohatr'izao, haika zao ohatr'izao. Dia nanomboka nikasika anao ny tompo dia hay. Ndaotsika hiova ary, ndaotsika hanao an'izao, ndaotsika hanao an'izao, ndao tsy hanao an'izao tsony. Ary alianaty ihany koa ny zavatra tsy mety miova ao anatintsika satria tsika tsy te hiova dia tsy tafiova ilay izy. Rehefa tena resy lahatra ianao, za tsy te hanao an'izao tsony, dia miteny ianao afaka io. Fa mahatonga ilay izy tsy afaka ao anatinao fond anao any no miteny ihany hoe ka ohatrany ihany teny ianao vava teny fotsiny Jesosy teny fotsiny izy te hiova aloha fa hita eo amin'ny manaraka. Izay mahatonga an'izay fakapana ratsy sy izay toetra ratsy ao anatintsika mbola tsy miova. Au fond ianao mbola te hijanona eo amin'ilay izy ihany. Fa rehefa amin'ny fotoana ianao tena hoe mbola tsy vitako aloha ilay izy fa za resy lahatra tena te hiala, tena miteny anao afaka io. Afaka io andramo anie izay mihitsy ilay fahendrena izay zavatra renao androany, pratika eo amin'izay mba tsy ho tapitra eo amin'ny fahalalana fotsiny isika. Tsara be ny pratika, tsara be ny fahalalana, fa mila pratika amin'izay ilay izy rehefa avy eo. Izay vao tena ho vavolombelona isika. Ilay vavolombelona tsy voatery amin'olona ny ivelany fa amin'olona ato amin'i Jesosy ihany koa dia mila vavolombelona isika isan'andro. Fitiavana izany. Aoka ianareo hifankatia ozy izy didy vaovao no meko anareo mba hifankatiavanareo. Rehefa fitaratra ho an'ny hafa ianao te fitaratra ho an'ny hafa dia manova amin'i Jesosy aloha dia mivoaka ho azy ilay izy dia atao amin'ny hafa avy eo manana hery hanaovana an'ilay izy. Sitrapon'Andriamanitra izany, tiany izany. Ankasitrahany izany zavatra izany. Endry ianao amin'ny natin'izany zavatra izany, ny zanaka endry ozy izy mahafaly ny rainy, ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka dala mampalahelo ny reny, ny zanaka dala manao tsinotsinona ny reniny ilay abolana 5/12. Aza mifanao tsinotsinona. Eritrerety ihany hoe ireo manana an'i Jesosy daholo ke reto olona reto. Solitena an'i Jesosy daholo reto olona reto, ataoko tsinotsinona ve zareo? Mavesatra tena ohatrany tsy vita ilay izy. Eo ilay mila fahendrena. Nisy fotoana teto nitoro hoe avatra ho amin'ny fanahiana rehetra tamin'ny heritaona. Dia nisy ny teny be dia be hoe tsy vita ilay izy pastera. Fa avy eo namangy anahy ny tompo hoe fahendrena ny tsy ampy. Mila fahendrena ilay izy, tsy manambany anao izany, aza koa tsy manana, za koa mangataka hoe fahendrena Jesosy. Ary raha manavesatra ilay izy dia izay, mila fahendrena isika. Rehefa mana fahendrena ianao dia afaka ny respekte tsara an'Andriamanitra amin'izay. Tadio ilay tantaran'ny zanakadala teo. Rehefa nody izy amin'izay nge tsy te handeha ho antsony, tsy te hiala totsony satria tsapany aloha ilay fitiavana nomeny rainy anazy, tsy nivonoana, tsy nikapohana, tsy nataony ninona fa namonoana ombo mihitsy ary. Izany ny fitiavana, manolotra fitiavana aloha Jesosy. Ho antsika dia any anatintsika amin'izay irespekte azy. Aiza ny lalana irespektena amin'Andriamanitra, tsy amin'ny mitokatokana fa tena hoe fifankatiavantsika. Respect an'Andriamanitra nge izany. Tsy hoe amin'izay milamina be ny fiarahamonintsika.
dia mba tsisy miadiady ao anaty fiangonana, mba tsisy tesitesitra amindranona sy rano, iny ataontsika hoe etape faharoa angambany iny. Fa ny voalohany iny le respect an'Andriamanitra. Maro be ho antsika milaza inona no ataoko anao Jesosy amin'izao namonjenao anazy ao. Fa izay ilay izy, respect fotsiny andrasan'Andriamanitra amintsika, dia efa zava-dehibe izany zavatra izany. Tadio izay tean'izay, ny zanaka endry mahafaly an'i Jesosy, fa ny zanaka adala mampalahelo amin'ny fiangonana. Ataoko an'izay izy dia amin'izay azonao tsara. Rehefa miteny vehivavy sy reny izy ao anatin'io baiboly io dia fiangonana izay no tiany resahana. Dia Romanina 12 miray sasaina. Izany hoe mbola tsy tena nazavaina be loatra ilay Romanina 12 fa nazavaiko fotsiny sika hoe ilaina ilay izy. Manaraka izany raha misy fitoriteny dia mety tonga dia ity fotsiny toriana hoe ry malala. Allo hafa. Miantra amin'olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano vahiny. Mety hoe izay fotsiny tonga dia toriana, tsy mila hazavaina hoe respect io fa zao ina moa fahendrena io fa zao tsy mila zany, fa to dia hazavaina fotsiny hoe miantra amin'olona masina araka izay ilaina, mazotoa mampiatrano vahiny. Tonga dia atao an'izay fotsiny dia io ny hazavaina manaraka. Satria ny hita rehefa tena nandinika ahako dia tena misy zavatra efa tsy tokony ho raisitsika intsony dia mbola raisitsika. Misy teny efa ho an'olona ny ivelany, olona mbola tsy ao amin'i Jesosy hoe tsy ilaina mitandrina ny reto zavatra reto. Raha te ho voavonjy averiko, raha te ho voavonjy ilay izy. Fa rehefa efa voavonjy ianao dia misy zavatra amin'izay hitazahinao ny tenanao. Misy ilay izy. Fa tavela eo amin'iny foana tsika tsisy atao izany. Mbola misy an'ilay teny iray koa, ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Vao maika tsy hamaky teny aho mahafaty io soratra io. Rehefa fahafatesana sy fahavelomana ny resahany dia matetika mankany amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha ataonao tsy enjery ianao tsy konverti akory, maty ihany ianao. Maty ihany ianao. Azontsika ilay izy. Ianao izany raha efa naray amin'ny fitiavan'i Kristy rehefa maheno an'ilay fananarana ireny dia tsoanary. Ity koa misy hoe, ity izao misy anankiray, navadiko kely ilay izy, ity izao ilay tsy dia tian'olona, ity vavakiko ihany. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Ity fahefana lehibe ity izany raha eto amintsika dia ohatran'ny hoe président, zavajavatra ohatr'izany. Ino loha tsy mety pastera. Fa izay aloha ilay voalaza raha mbola tsy mana-fahendrenany amin'io ianao tsy maninona aloha fa tsy maintsy makany satria ao ambadika ato toy an'io misy fitondran'Andriamanitra daholo ao ambadiky ny zavatra izay misy Everitsika fa amin'ny filaminana ihany no tonga famonjena fa ao anatin'izay mety manavesatra amin'ny firenena mihitsy ohatra ao ny famonjena ny tonga. Tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra ary averiko endry io Andriamanitra eo. Endry io misy dikany zavatra rehetra fa ianao hisaotra azy. Tsy tohitsako lava be fa izay ny afatra ho antsika androany mila mirespekte amin'Andriamanitra isika, tahotra an'Andriamanitra izany ary faharoa ilaintsika ilay fahendrena fa atsika manatanteraka an'ilay izy. Aiza ny lalana tsara, mila tsara ianao fifandraisana amin'Andriamanitra. Faharoa misy efa toro lalana omeny Paoly ireo, omeny Timoty, omeny Petera, misy be dia be ao manandrama ngeza koa mahatonga antsika indray mieritreritra hoe inona ary ny dika amin'ny fiainako, manao inona ary ny tsara ilay vovontsy fa mandeha vavaka fotsiny laribia lahady. Raha mbola tsy tena misy zavatra tsapanao ataonao amin'ny asa fanompoana amin'olona ny ivelany dia manaova travail en soi aloha. Misy zavatra mila amboarina kay atao anatiko. Amen. Izay ny afatra ho antsika androany zao tsika hitsangana hivavaka. Dao angataka fahendrena amin'Andriamanitra Dao tena ilaza aminy hoe za te hiroso Jesosy, tsy te hijanona amin'ny toerana anankiray dia vangio manokana fa te olom-baovao, te hanao ny sitraka ao. Dia resao izy hoe fahendrena Jesosy fa za te hanaja anao, za te hirespekte anao. Ny fanarahako ny teninao dia mirespekte anao zany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.